Ny alin'ny talata hifoha alarobia nahazo hoe rivodoza tempête tropicale ilay andro ratsy efa niodiody tao amin'ny lakan-drano Mozambique. Ny sampana-pamantatra ny toetrandro eto Madagasikara nanome anarana azy hoe Elvis tany amin'ny manodidina 270 kilometatra andrefana somary atsimo andrefan'ny tapolo amin'ny no nisy ny foben'ny Elvis tamin'ny 7 maraina teo 520 kilometatra isan'ora andrivotra ny araka taminy izay narahana tafiotra 90 kilometatra isan'ora manaraka ny fohibeny. Fa ankoatran'ny Elvis dia efa tazana any amin'ny 3 kilometatra latsaka Madagasikara ihany koa ilay andro ratsy fafito tamin'ity taona ity mbola 570 kilometatra isan'ora ny Tanzanie fa raha vinavinan'ny sampana-pamantatra ny toetrandro la Réunion dia mety azo hoe risika hivadika ho rivodoza tao anatin'ny roa andro. Ny anarana Faida indray no omena azy amin'izay fotoan'izay. Tsy mbola voasoratra mazava nefa hatreto ny lalana izoran'ity andro ratsy ity sy ny mety ho fivoaran'ny Tanzanie. Mandeva ekipa manao fitsirihana ny fefiloha eto Antananarivo sy ny manodidina ny atokon-draharaha miandraikitra ny fisorohana ny tondradrano eto amin'ny Mampanara-maso na ny Apipa. Raha nambarana tale jeneraly Andriamafaly Radora Manatsoa natao ity hetsika ity mba hanaraha-maso ireo fefiloha izay hina ho vaky ka ahafahana mandray fepetra avy hatrany sanatria misy ny ambana rehefa tonga ny orambe mety hanafodrano hatramin'ny anio aloha dia tsy atahorana loatra intsondra ny avon-drano ny sosona raha oharina ny tamin'ny herinandro lasa raha nitatitra avy amin'ny tale jeneraly Apipa nefa tafakatra 3 metatra izany io izy ny alakamisy raha toka 2 metatra izy maly talata ny eny Bevomanga raha ny voalazany no mbola somary ambony ary efa misy fanaraha-maso akaiky izany. Nivantoka tamin'ny fampahafantarana ny ezaka efa vita Madagasikara eo amin'ny sehatry ny ANGOVO ny filohan-drazoela nandritra ny fandraisam-pitenena no maly talata tao anatin'ilay fikoanandohan'ny filoha-panjakana mikasika ny ANGOVO izay natao tany Tanzanie. Navohitra ny filoha malagasy tamin'ny lateny ny fananganana ireo tompam-pamokarana herinaratra mandeha amin'ny hery masoandro mba hampiana ireo fanampiana omeny fanjakana ny orinasa malagasy jirama. Ny fizarana ankizy solaire ny fanisina ny vidintsoliky nandritra ity diantiany koa dia nanosy ny sosona dia ny fanambarany Dar es Salaam sy ny fifanarahana nasionaly momba ny ANGOVO eto Madagasikara. Mariky ny fahavonona nanamafy ny fiara-miasa sy naparitaka ny ANGOVO handrehetra ny fitondram-panjakana malagasy. Raha ny filaharan'ny basikety lalaon'ny telo isaky ny firenena dia elirany maponina eo amin'ny sokajy lehilahy no mitana ny larany voalohany eto Madagasikara. Ny rondro emera Chine raheriniana kosa ny amin'ny sokajy vehivavy sampy lalaon'ny gendarmerie nationale na ny GNBC avokoa moa izy menada. Raha amin'ny ankapobeny dia amin'ny larana faharoa amby 50 amin'ny firenena 120 Madagasikara. Omaly talata no namoaka ny filaharan'ireo mpilalao sy ireo firenena ny FIBA 3x3. Iemotra ny herinandro indray ny fiverena ny fifanarahana ho amin'ny taranja baolina kitra na ny Pure Play Football League rehefa nandrasana ho amin'ny sabotsy izao ny lalao manaraka raha ny fandaharan-dalao izay navoaka ny mpikarakara ity fifananana diviziona voalohany ity dia ny 8 sy ny 9 febroary izao no hanomboka ny lalao manaraka fa tsy amin'ny voalohan'ny volana indray. Antonona tonga efa nimorana io ny fangatahan'ireo kluba noho ny ankamaroan'ny mpilalao mbola voatazona ny atrika ny fampivondronan'ny Barea ka tsy ampifanomanana ny lalao. Ny enina 12 ireo mpandray anjara amin'ny tompilalaovana ity raha tokony 12 izany nisy kluba efatra ny alandarana taorian'ny andro voalohany efa nilalaovana.